mbola manaraka hatrany Midi Magnifique ianao amin'izao fotoana izao ary dia araka ny efa nilazaina teo dia bolo no miaraka tamintsika teo nisy niongo bolo mihitsy zao tany an-trano tany nahita anazy teo fa izao kosa tsika dia resadresaka kosa indray mikasika an'ilay jeu vidéo zay atao amin'ny voalohany sy faharoany volana Jolay moa zany Jolay de John Andratopy champion champion de jeu vidéo aloha alors fa champion en carte pro taxe salam falmerabatsika dia falmeraba ny mpanaraka ny Midi Magnifique rehetrarehetra avy hatransika dia resadresaka mikasika les jeux vidéo fa alohan'ny resana ny jeux vidéo dia omeko kely niaja aloha ny fitenenana manazava kely satria jeu no resana dia misy jeu iarahantsika Midi Magnifique izay mety azahoantsika fidirana mamaim-poana ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny voalohany volana Jolay na ny faharoa ny volana Jolay toy izao ny filazandrara toy izao ny lalao zao ny lalao irahantsika misy publication nalefana any amin'ny Facebook any any amin'ny page Midi Magnifique de ohatr'izao le kilalao tanisao ao eo amin'ny commentaire zany tanisao eo hoe inona daholo ireo kilalao fito lalovina amin'le fifaninanana jeu vidéo indko zay le lalao rapitso fito nisany misy ohatra hoe vitsili ohatra ny hoe fano kasikasika poka ohatra ny hoe kasikasin'olo dehibe ohatra ny hoe che matin de massambrette pansorol simamy zany anankifito de rapitso amin'ny fotoana mitovy amin'ny lera ohatra zao no hitondranay ny valiny eto amin'ny Midi Magnifique zay nefany mety mandefa sopapa ihany zay mandritra ny tafatafa sy dinidiniketo fa saina tonoa ny Andratopy aingakaingana be le izy manao nasiona raha fitianakarana n'lay jeu vidéo inona tonga n'lay etsika hoe andaotsika anao etsika jeu vidéo satria vacances ny antony aloha dia tsotra ny fahatongavan'ny jeu vidéo any koa eto Madagasikara jeu vidéo any koa franchise lehibe dia lehibe any Frantsa sy any Europa izay iarahan'ny mpivarotra 700 dia tonga eto Madagasikara zany izy amin'izao fotoana zao dia nisafidy ny aray asa aminay machine dia ankalazana an'izay zany no nanaovanay an'le izy kanefa le fankalazana itsy nitazominay hoanay manokana na hoe mba hampirevena tena fa mba nisafidinay kosa hoe alao hampirevenan'ny mpankafy zany mpankafy an'ny jeu vidéo dia noho izay nanao an'le etsika hoe ndao vorina en palais des sports ny mpankafy rehetrarehetra omena azy daholo le zavatra mba endrasana zany amin'ny jeu vidéo enco mazava ho azy le enco zany satria ny jeu vidéo tsy efa tsy jeu vidéo fotsiny tsony fa misy ny tontolo manodidina azy dia nentina zany ny tournoi amin'ilay concours resantsika teo mbola tsy avoaka eto le spapa dia misy ny démonstration ao daholo ny teknolojia vaovao rehetrarehetra ny raha tsy ilaza fa tsy ny hoe ny écran 4K casque VR ny console dernière génération jeu vao mivoaka tamin'ny farany herinandro teo zao efa tonga koa dia dikan'izany hoe ny tena ao zany ny ambom-piaona ny mpankafy rehetrarehetra ny jeu vidéo sy ny sisy zay mbola tsy mpankafy koa tsy natao ho an'ny ankizy tsony ny jeu vidéo na ho an'ny tanora fotsiny fa efa ho an'ny fianakaviana manontolo ho an'ny be sy ny maro bebe izy mihitsy dia izy io zany misy fetaona ave hoe manomboka amin'izao taona sa manomboka amin'izao metatra no mahazo milalao an'le izy tsy misy tsy voafehy mihitsy le izy satria ny jeu vidéo raha teneniko teo efa nivoatra be mihitsy raha mbola matadidy moa mbola tanora kely nareo fa mbola tsy matadidy an'izany angamba zao mety mbola matadidy an'izany hoe tena zay koa mbola tanora kely taloha le ping pong taloha le enjehana fotsiny le baolina dia reny zany ny andohany jeu vidéo ankehitriny efa misy zany atao hoe immersion zao ohatra reny le hoe manao jeu na combat na aventure dia tena miditra ao anatin'le personnage mihitsy efa misy koa ny simulation dia ny réalité virtuelle moa zany zavatra ambony indrindra amin'izao fotoana zao amin'izay satria tena tsy fantatra ntsony ny tena marina hoe rehefa milalao an'le izy zany hoe jeu sa tena efa hainao mihitsy le izy misy manao démonstration zao dia mianjera mihitsy satria zay le action anatin'le izy eo dia efa lasa nivoatra be zany le izy ka any ka tsy natao
amin'ny akizy tsony le izy hoe akizy fotsiny fa samy manan'izay tandrify azy daholy a arakaraka sy zavatra tiany fa natanjahantena ady maro samihafa ny sasany ndray koa nefa tia hoe resaka fisainana kokoa le izy efa misy man'ny tsiraray a tsy voafehy mihitsy zany le izy ho aniza raha ohatra ka te handray anjara zao ohatrany dia ahoana ny zavatra tokony ataoko ina avy ny tokony ataoko fandraisana anjara ho an'le ho an'ny fisoratana anarana zany aloha dia misy any amin'ny boutique machine sy any amin'ny boutique orange ampasamadinika mila hoentina daholo kosa aloha ny zavatra mombamombanao rehetrarehetra satria ilaina fatarina ny anarana sisa raha ndriambavilanitra ianao dia mba alefa ny numéro de téléphone mba asiana hoe atsipy any amin'ny bolo sisa fa ilaina zany ilaina fatarina hoe iza inona ny kilalao ataonao dia inona no mombamombanao rehetrarehetra satria zay ny afahanay manome lokanao le loka tsy na loka tena goavana ary zay vao nisany zany eto Madagasikara roapolo tapitry roapolo tonono tsikelikely eny fotsiny izy atsipitsipaz kely eny fotsiny izy fa ny alohan'izay aloha sady manipy antsika dia ty aloha misy clip vidéo kely alefatsika mba fanomezana fafampoany clip bolo ay Namisinula zena kauferak natochen Nifafa kusagamba chimba wabaken Lairesa kawesen Raresa kutilen Fameza kamturu manuru rekejen Simbek Kosana kiresen Kamila babuven Kamila magachen Degita pamiacha manen Le fatiren le saints Sima tasana kule mazwanke Oma Wairambula anditane Sigurula Sula faka, siwa pakana tiye zakapolo, maumegela kantina. Seka be mihitsy amin'ny fanampahany zany fa ngatesitra nga zalao ambady io sa hoana ny ty afaka système moa de test roapolo tapitrisa ariary misy to roapolo tapitrisa ariary no miandry atsika zay mpilalao jeu vidéo amin'ny voalohany sy faharoa volana jolay misy ve zany ny fifanitsanana dia misy ny lalao ampavalindalana ampahifadalana antsasadalana dia ohatran'izay mihitsy fandehan'le izy zany hoe misy zay tsy matato miala zay resy miala kay moa zay le fiteny zay resy miala dia ny ambony manohy dia ny phase finale zany ny alahady dia ny tena finale zay mandeha mivantana amin'ny fahitalavitra dia ny lahady tolakandro manomboka amin'ny roa ora sasany misy zany zao ohatrany hoe mety misy hoe FIFA goal ohatrany misy misy FIFA goal dia misy famonoana combat dia misy sy maro samihafa zany firy eo nisan'ny mpandray anjara eritreretinareo efa mihoatra ny telonjato zao no soratra anarana sady 20 millions d'ariary dia akoatran'izay ohatrany hoe misy koa zany zao ohatrany hoe les jeux reny les jeux ray misy jeu madinidinika misy ifandraisana amin'ny dessin animé dia misy ohatran'izay zany tondratondra fiara madinidinika ozy izy polo izy apitety hoe misy jeu m'en fou ve polo ve mba manao jeu manao amin'ny téléphone zao Scrabble ihany jeu dia rehefa misy PES amin'ny ordi eo dia milalao rehefa tiany birao koa raha misy any fanaovana tournage classe info koa misy foot dia foot mifanalana azy rehefa vita ny kanto rehefa milalao an'le jeu na foot le iny le tsisy na eno voaloha sy faharoa volana jolay zany no fanao fotoanantsika rehetra mpanao jeu vidéo tonga ava daholo fa amin'io tsisy bety fa zay maresy dia tafakatra hatramin'ny farany fa zay resy kosa tsy mahazo mitomany fa tonga dia mivoaka miala dia mitehitehaka sy manohy ny fianarana sy ny entraînement ihany any an-trano any tsy zay fandehan'ilay zay mihitsy fifandehana dia aza donoina fa misy kilalao iarahantsika eto zay azahoana fidirana maimaim-poana
fidirana hoy izahay fa tsy fandraisana anjara mamaim-pona tsy zay le izy zay mihitsy fidirana le izy fandraisana anjara tsinona ilainay le zavatra mombamombanao a dia tsy nataonay fifaninanana le izy tsy nataonay hoe ilalaovana le izy amin'ny fa ny fidirana dia ao isika zany a mahita an'izany hoe finaingo manao jeu vidéo combat zany a tsy mahita amin'ny bolo manao jeu vidéo a baolina sy dessin animé bolo so dia mbola misy afatra farany zany ny afatra angamba dia hoe efa mivoatra efa miova be mihitsy ny momba ny jeu vidéo a efa lasa tontolo lehibe le izy a dia manasa antsika izay mbola tsy tafiditra ao anatiny ao a hijery hoe efa niova ohatrany ahoana zany atao hoe jeu vidéo zany ho an'ny efa mpankafy kosa dia efa ao moa zany tsika mifankahita ny mpanao fifaninanana moa zany efa samy mahazo ny azy a fa ho antsika izay tia hanandrana kosa dia jeu be dia be mihitsy ny azo andramanao a console be dia be ny entina eo a dia afaka manandrana maimaim-pona rehefa tafiditra ao anatiny ao dia zay zany no resaka momba ny jeu vidéo fa menoko sy antenaiko fa mbola misy ny fotoana iverena ny resadresantsika tanteraka mihitsy amin'ilay structure iray manontolo an'ilay jeu tonga eto Madagasikara fa ny resantsika teto iny aloha zany dia mikasy an'ilay fifananana amin'ny voalohany sy faharoa volana jolay izay atao ety amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena izay anasana antsika rehetra mba ho tonga andray anjara satria tsy voatery ny fandraisana anjara ny zava-dehibe fa ilay loka ihany koa dia zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa amin'izao fotoan-tsarotra ao mahazo roapolo tapitrisa ariary amin'ny filalaovana jeu vidéo amin'ny filalaovana jeu vidéo a mety tena mety betsaka indray manomboko izao ny ikandra andeha hiasa hoaiza andeha hanao jeu vidéo